Sarobidy lavitra noho izay mety ho takatry ny sainao, ilay fitiavana natao tsinotsinona kanefa tsy niova. Izany no anomboantsika ny herinandro anasako anao ampitiavana. Dia faly miaraba antsika rehetra indray mpanaraka izao fandaharana izao. Miaraba ihany koa anao izay voasambany miaraka aminay amin'ity fandaharana ity. Andriamanitra ny fitahinany hanome antsika ny fitahina mananambiamby ary ny fiadanany tompony eo anao sy ny ankovonanao. Amin'ny alalan'ny fahofantanana andeha hifampiaraba antsika amin'ity androany ity. Mialohan'ny andiniantsika izany loha hevitra izany dia manasanao andeha tsika hiaraka iombona amin'ny vavaka. Andriamanitra rainay any an-danitro misaotra anao izahay noho izao fotoana izao izay iarahana indray mandinika ny teninao. Mamelany elokay ary aoka mba ho vita fihavanana aminao zahay. Kehitriny ary dia maniry indrindra ny fanenao masina izay mba harotsaka ao am-ponay, hampianatra anay ny teninao ary hampitoetra izany ary hanaovana fampiarana eo amin'ny fiainana andavanandro. Dia mita izao mpiara-midinika izao ny vavaka tononona sy angatahana noho ny amin'ny anarana Jesosy. Amen. Fitiavana natao tsinotsinona nefa tsy miova. Ry mpiara-mianatra namana isany araka nefa hitantsika tany midindinika antsika tamin'ny lasa dia tiako ny ampahery anao sy ampafantatra anao hatrany an-trany fa tsy misy olona na dia iray aza nampanota nampanao ratsy tohinona aza ka tsy tian'Andriamanitra. Tiako ny ilaza aminao ampahery anao fa tian'Andriamanitra ianao. Amin'ny alalan'ity fanoharana ity, amin'ny alalan'ity tantara voalaza amin'ny filazantsara ny liko toko 10 ity no ahitantsika an'izany hoe fitiavan'Andriamanitra, fitiavana izay tsy miova na dia natao tsinotsinona aza. Ny zavatra nisy misy fanoharana telo voalazan'i Jesosy eto amin'ity liko toko 10 ity, izay fanoharana manasongadina ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona izay very. Nisy fotoana fivavahana tamin'izany fotoana izany ny fariseo sy ny mpanohy ara-dalàna fa ataonano tsinotsinona ireo fanahy very. Fa Jesosy kosa, Andriamanitra kosa dia maneho ny mahasarobidy ny tsirairay avy na dia atao hoe nanao tsinotsinona ny fitiavany azy. Ny fanoharana voalohany dia mikasika an'ilay ondry very. Hitantsika tsara fa niezaka nitady ilay ondry ilay mpiandry. Ary rehefa hitany, faly izy. Tahaka izany koa ny fanoharana anankiray, farantsa very tao an-trano. Nikaroka ny tompon'ilay farantsa ilay vehivavy. Ary rehefa hitany dia izao voalaza hoe dia faly izy. Ary ny fanoharana fahatelo izay diniantsika amin'ity androany ity dia ny fanoharana mikasika ilay zanaka adala. Fantatsika ny tsara ny tantara manomboka amin'ny 120 ka hatrany amin'ny 120 no ahitantsika izany tantara izany. Izao no voalaza amin'ny 120. Ary hoy Jesosy, nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy. Ary hoy ilay zandriny tamin'irainy, raiko mehoany anjara fa nanana tokony hoa. Mampiseho ty tantara ity ny fangatahan'ilay zanaka ny anjara lova izay maneho ny fandavany ny rainy sy ny fiatahany ny ankonana. Rehefa azo ilay izy na dia natao aza ny fandaminana rehetra tsy tokony handeha dia nahazo ny any izy dia lasa izy nandeha ary voalaza fa nandany lany foana izany lova izany tany amin'ny filibana maro samihafa. Vokany tonga nahantra izy noana ary dia nampalahelo aza lasa nitsiritra ireo kisoa izay nihinan-kanina. Izany ny zavatra nisy ary nafinaritra nefa dia izao. Na tsy aro fa any izay ireo mpanompon'ny rainy ao an-tokantrano manana sakafo, manana ambiamby. Ka dia nanapa-kevitra izy nandeha nody amin'ny 120. Ary raha nody ny sainy dia hoy izy, indrisy maro ny olona karamainy raiko manan-kanina be dehibe fa izao kosa maty mosareto. 120. Anyaingy aho dia hody any amin'ny raiko ka hanao amin'ny hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho
ka tsy miendrika atao hoe zanak'intsony ka ataovy takiny anankiray amin'ny olona zay karamainao. Nanantena izy fa ho tonga mpanompo. Zaho atranitranga nefa mahavarina toy ny tantara, fantatsika ny tantara. Ny ray mpianakaviana sasany dia mety tonga dia androaka izay zanaka izany raha miverina. Satria efa nalainy ny anjara lovo. Efa nanala baraka izany fianakaviana izany, tsy manana foneny any tointsony ary mitombona izay fanamarena izay. Fa eto kosa nefa ilay fihetsika ilay ray mpianakaviana teto izay maneho ny fihetsikaandriamanitra raha mbola lavitra izy. Raha mbola lavitra ilay zanaka adala dia izao ny voalaza hoe niazakazaka ny rainy. Tazany ray izy voalavitra dia tazany. Ry mpiara-midinika namana isany mandinika antsika mandrakariva Andriamanitra. Miandro mandrakariva ny mombantsika Andriamanitra. Lina ny amintsika Andriamanitra ary dia honena ny ray nahita azy. Niazakazaka ary namihina ny vozony sady nanoroko azy. Fihetsika mampihetsi-ponina sy olona rainy izay maneho ny fihetsika Andriamanitra. Manoloana antsika olombelona mpanota. Maneho zany fa feno fangorahana ny olona tsiraray Andriamanitra. Mahafaly an'Andriamanitra ny fiverenany zanany na dia anankiray monja azy. Zao ny voalaza amin'ny andininy 2:30. Fa mety ny mifaly sy miravoravo. Fa ity zaralainao ity efa maty, fa velona indray, ary efa very fa hita indray. Ry mpiara-mianatra namana isany fitiavana natao tsinotsinona kanefa tsy niova. Izany fitiavana izany koa no mbola itiavan'Andriamanitra anao. Ampahery anao andeha isika hiverina. Andriamanitra vonona andray antsika. Ary rehefa miverina isika faly Andriamanitra. Andriamanitra ny ampahery anao. Andriamanitra ny tantana ny fiainanao. Satria sarobidy lavitra aloha izay mety ho takatry ny sainao ny fitiavan'Andriamanitra. Andeha hiaraka hivavaka isika. Amitina izany fitiavana teo an'Andriamanitra antsika izany. Andriamanitra rainay izy any an-danitro. Misaotra anao izahay no fitiavanao anay. Ka nasehonao tamin'ny lala zany tantara efa zatra loatra ny amin'izany izahay. Amin'ny lala zany fanoharana izay fa diso fantatray loatra izany izahay. Kanefa maneho ny fitiavana lalina itiavanao anay izay mpanota tsy mendrika akory. Very nanao tsinotsinona ny fitiavanao. Misaotra Andriamanitra satria tsy miova ny fitiavanao. Tia anay ianao. Izay ny mandao anao fa ianao kosa tsy mandao anay. Miandry anay. Aoka ampahery anay zany ary aoka ihany koa ampahery zao mpiara-mianatra zao mpiara-midinika amiko izao. Dia apetraka am-pelantananao ny tontolo andronay androany. Apetraka am-pelantananao ny mahasoanay rehetra fa ny vavaka tononona sy angatahana noho ny anaran'i Jesosy. Amen.